Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopototry ny fahitalavitra ny tenako amty androany ity, ary manonona avetrany ny famonjena, ny fanasitranana, ny fanafahana, ny fagagana, ny fitahina ary ny fahasoavana rehetra mba hoeo aminareo tsiraray avy isam-batan'olona. Mino mantsy aho fa amin'ny alalan'izao afatra entiko ho anareo androany izao dia hiasa tokoa ny tompandriamanitra. Fatary fa efa eo anilanao izy am'izao fotoana zao, ary miaraka amiko ihany ko izy raha ny voalasan'ny baiboly no jerena. Ahoana ho ny voasoratra any amin'ny Salamy 7:1 any, nandeha fanoteniny izy mba ahasitrana ny marary ary anafaka am'ireo longo zay ny anjarany. De zao ihany ko aza miandry ny vavaka famaranana ataoko ianareo, vo ino fa isy fahasoavana lehibe ho ataon'Andriamanitra eo fiainanareo. Fa mino ianareo ary mety aiza ho resy lahatra fa ao anatiny zao fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra izao dia ho tonga aminareo reo zavatra marobe no tanisako taminareo reo zany. Amaky baiboly azy isika ka dia sokafy raha misy an'izany, misy baiboly eo aminao, marika 15 vakitsika de manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 eno tsara fa lavalava le izy. Ary nisy vehivavy anankiray zay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany fananany rehetra nefa tsy netsitrana fa vao maika ny anarary kokoa azy. Koa rehefa nare ny am' Jesosy izy de nakeo vony namaky ny voaka ary nanindry ny lamana, fa ho izy na de ny fitafiny ihany aza no voatendriko de ho sitranao. Ary niaraka tam'izay dia ritra ny loharanina retiny ary tsarony tao am'ny tenany fa sitrana izy. 17. Ary niaraka tam'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy dia niodina teo voan'ny vahoaka izy ka nanao hoe izy zany nanendry ny lambako izany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao, ka hoy ianao va izy no nanendry ahy. Ary nijery madidina izy za ny vehivavy zay efa nanao izany, fa raiky tahotra sa torakovitra raha vehivavy satria fantany zay natao taminy, ka dia nakeo aminy izy ka niakohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. 17. Ary hoy Jesosy taminy, anaka ny finonao no nasitrananao mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Io teny izay novakina io riavana malala de mitantara ny fanasitranana lehibe sady magaga nataony Jesosy tamin'izy nandalo tety ambony tany. Fanasitranana lehibe sady magaga le izy satria vehivavy nandera nandritry ny 12 taona, vehivavy azo ny aretina mandera le aretim-behivavy reny nandritry ny 12 taona kanefa sitrana teony eo rehefa nanantona an Jesosy. To zao ny fandeha ny tantara tao amin'ny tanàna anankiray de nisy vehivavy zay narary nandritry ny 12 taona, narary nandera, narary an'reny aretim-behivavy reny. De fantady fomba ity vehivavy ity tam'izany fotoana zany mba hitsabonina ny tenany, mba hanesorana ny aretina teo amin'ny tenany, fa saingy nialamaina fotsiny, ny anatsimo, ny anavaratra, ny tady fanasitranana, ny alamaina, ny atsinanana, ny akandrefana, ny tady fanasitranana fa ny alamaina. Hoy ny olona makanesa ary misy hôpitaly, misy dokotera tena mahay be mahay mitsabo an'io aretina io, de nakanto koa izy arabaky teny tsy misy mahafahotanana zany fa saingy indrisy fa dia mbola ny alamaina ihany keo. Ondray ny olona ary misy mpanao ody, misy mpanao fanafody tena mahay mitsabo be mihitsy, aretina vokatra famisaviana angamba io mahazo anao io, andoanao makany fa ho sitrana nakany ihany keo
fa de ia mbola ny alamaina raha ny volazan'ny baiboly ny jerena ary ny fananany rehetra de fa n'olona nina tamin'ny fitsaboana tena n'olona nina ny tahiry rehetra n'olona nina ny fananana tao trano namidy mba fana mitsapo tena fa de fongana ihany fa tsy netsitra ny raha vehivavy filazan'ny baiboly aza de hoe voamaika ny anarary kokoa aza tatak'izay zava-nisy fa saingy zao rehefa nanantona jesosy ity vehivavy ity nanapa-kevitra nina nanatona jesosy satria nandre ny sofina nandre fijorona vavolombelona mikasiany am' jesosy nandre torite mikasiany am' jesosy de resy lahatra izy babo fony ary zay natoka tapa-kevitra hoe andeha anatona zao jesosy zao a efa nataoko daolony zay azoko natao rehetra fa ny nanatona jesosy isy no tsy mbola nataoko teo amin'ny fiainako ka de anatona azy a de rehefa nandato teo amin'ny tanàna nisy azy jesosy de somary taitra kely ihany izy satria ay olona be de be mihitsy no nanaradiany jesosy tamin'ny fotoana io jesosy rehefa tao ampovoany tao anivo ahoana reny no ataoko hoe isisika am'reto olondreto aho za efa tsy manina aina fa kely ny heriko tsy isisika ahoana fomba ionako am' jesosy tena to anaty ty vehivavy ity ny etaetany hoe iona am' jesosy satria ny finoa de hoe rehefa miona am' jesosy aho de ho sitrana tsy maintsy ho sitrana raha zay témoiny azy ianiko zay a no diniko de tsy maintsy sitrana ihany ko a de nanao zay azo natao raha vehivavy nanao zay azo natao izy mba ho tonga am' jesosy de rehefa tonga teo izy de zao no tao anatin'ny sainy sy ny eritrerina tsy andro fametra tanana nahoana moa hoe za revena tsy maintsy ametra ny tanana am'reto ola be dehibe reto tsy andreny zany efa hokasiko fotsiny lamana fa raha vaovaokasiko lamana de ho sitrana ary rehefa natao tokoa le izy de o baiboly sitrana raha vehivavy ritra ainao dika le teny ritra ny loharanona retina teo aminy zany ny fanasitrana lehibe sady magaga nataony jesosy tamin'izy nandraty tety ambony tany nataony tamin'ity vehivavy zay fa narary nandritry ny 12 taona ity ary tsy ty vehivavy ity ihany anefa no nahazo azany fahasoavana lehibe sady magaga izany tam'izany fotoana zany fa olona marobe zay rehetra tonga teo am' jesosy zay rehetra nanatona jesosy de na ny olon'andriamanitra zany fahasoavana lehibe zany taony jamba taony mona taony marenina taony mandringa samy nosotranony avokoa ireo taony boka taony kilemaina tao reo olona zay nanana olana samy nanehony fahasoavana daholo reny olona ireny ary anisan'ny tena mahavarina aza de ity hatram'ireo olona zay tsy mendrika omen'andriamanitra fanasitranana no izy tsy mpivavaka no izy jentilisa no izy kananita tam'izao fotoana zany de mbola nomeny fanasitranana ihany rehefa nanatona jesosy matitoko fa 12 andiny faraky amby 20 ka hatramin'ny 20 no misy an'izay tantara zay ry havanao afaka ny aneo an'izany fahasoavana lehibe sady magaga izany eo aminao ny tompo anio averiko indray hoe afaka ny aneo an'izany fahasoavana lehibe sy magaga izany eo aminao ny tompo anio ny antony satria jesosy no efa voatendrin'andriamanitra jesosy no efa voatendrin'andriamanitra ray lay andriamanitra tompo zao rehetra izao hitondra fanasitranana hitondra fanafahana hitondra famonjena hitondra fagagana hitondra fitahina ho any zanak'olombelona rehetra velona eto ambony ty tany ity dinio angeny volazan'ny baiboly e tany aloha zao olombitsy ihany no nomen'andriamanitra n'izany fahasoavana izany toy ny hoe narary de nysitranina olombitsy tena arabaky teny olombitsy fa rehefa tonga kosa jesosy de ny navarina ary ny mampahery de zay rehetra tonga teo aminy dia nanehony jesosy an'izany fahasoavana lehibe sady magaga izany ny olona rehetra tonga teo aminy zany no anto matongay miteny hoe afaka ny anehon'andriamanitra an'izany fahasoavana lehibe sady magaga izany ianao ianareo zay mandre an'izao afatra etiko zao anio ny antony ihany ko satria jesosy kristy izy no tsy miova omaly anio ary mandrak'izay
zany hoe zay rehetra efa nataony Jesosy fony izy nandato ety ambony ty tany ity araky ny voalasa boky amin'ny Matio, Marka, Lika, Jona, de mbola ainy atao sy ainy tanterahana am'izao vaninandro misy antsika izao. Zay rehetra efa nataony Jesosy tamin'ny andron'ireo apôstôly, Jesosy efa nampiakarina ho any an-danitra, ny apôstôly sisa nijanona tety ambony tany nanoho ny asa nataony Jesosy tamin'ny alala fitoriana filazantsara, tamin'ny alala vavaka any marary, tamin'ny alala vavaka fanafahana. De inona nitranga? De mbola nasehony Jesosy fa tena mpanasitrana izy, tena mpanafaka izy, tena mpamonjy izy. De zany asa nataony fa izany mbola ainy atao am'izao vaninandro misy antsika izao. Zay mahatonga amin'ny teny hoe azon'Andriamanitra anehoana zany ianao anio, azon'Andriamanitra anatanterana zany fahasoavana lehibe sady mahagaga zany ianao anio. Ny fantanina mipetraka angambany de izao hoe ahoana no atao mba handraisana zany fahasoavana lehibe sady mahagaga zany. Toy ny hoe marary ianao ankehitriny ka mila fanasitranana, manaola anao ankehitriny ka mila famonjena, misy zavatra tena mampitanitaina be anao sy mampitebiteby be anao am'izao fotoana zao ka mila vahaolana, tena vahaolana vany an-danitra ianao. Ahoana no atao mba atonga zany fahasoavana lehibe zany ho tanteraka ao fiainatsika? Ahoana no atao mba isy ny herin'Andriamanitra, la herin'Andriamanitra mahagaga iseho eo amin'ny fiainatsika? Voalohany tsy maintsy mino ary tsy maintsy manaiky anao, tsy maintsy mino ary tsy maintsy manaiky anao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Tsy maintsy mino ary tsy maintsy manaiky anao fa Jesosy no vahaolana ho anao am'izao vaninandro misy anao izao. Tantarako aminareo fa tena marina be zao zavatra ambarako zao, araky ny voalaza amin'ny Baiboly tokoa fa tahorinan'ny fahalavon'ny zanak'olombelona alainy hoarin'Andriamanitra voalohany indrindra, tahorinan'ny fahalavon'ny Adama seva dia nitotona teto ambony ty tany ity sy teo amin'ny olona niozina, ary nanapaka teto ambony ty tany ity sy nanapaka ny fiainan'ny olona ny faneratsina ny devoly. Ary ry zareo no nifetateraka ny fiainana teto ambon'ny tany, ary zareo no fotony ny olana rehetra nisy teo amintsika zanak'olombelona. Ary arakaky ny andianan'ny andro sy ny volana ary ny taona dia miamahery vaika ny hery ratsy sy ny olana enton'ireo eroa ratsy ireo de niozina sy ny faneratsy. Teo aloha zany de tsy nisy vahaolana, tsy nisy vahaolana afa-tsy Jesosy Kristy midina ety ambony ty tany ity sady manao sorona ny ainy. Zay zany vahaolana hitan'Andriamanitra. Ary zany no antony natonga an'Andriamanitra nandefa ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy mba ho tonga ty ambony ty tany ity, ary dia nanolotra ny zanan'ilay tokana io mba atao sorona eo ambony azo fijaliana. Zany no antony mahatongay mitaona anareo hoe tsy maintsy mino sy manaiky ianareo fa Jesosy no tompo, Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity, ary tsy maintsy mino sy manaiky ianareo fa Jesosy no vahaolana ho antsika manoloana ny olana rehetra misy eto ambony ty tany ity. Tsy misy vahaolana afaka ohatran'izany. Jesosy no vahaolana, Jesosy no vahaolana. Ary tsy mijanona eo anefa ianao fa mila misoka bava mihitsy ianao rehefa mino sy manaiky fa Jesosy no tompo, Jesosy no vahaolana. Mila misoka bava ianao ary mila miteny hoe Jesosy ekeko ianao ho tompoko mpamonjy ahy, ekeko ianao fa ianao vahaolana ho ahy manoloana zao zavatra ratsy midona amin'ny fiainako izao, ka de mandroso anao Jesosy makatoerana atao anatiko, manasa anao a Jesosy aoka ho velona atao anatiko ianao. Ahoana ho ny programan'Andriamanitra Jona 4:17 ankaho aminy zahay ka onina ho aminy. Zany hoe mila mitoetra ato anatsika olombelona ny tomp'Andriamanitra tsy to, fa tsy hoe mino fotsy tsika de manaiky tsika de ampy zay, fa mila mitoetra ato anatsika izy. Fa rehefa mahazo toerana ato anatsika ny tomp'Andriamanitra tsy to, ny ray ny zanaka fanahy masina araky ny teniny hoe ankaho aminy zahay ka onina ho aminy, dia zay no isarika ny herin'Andriamanitra
aneo ny fahasoavana lehibe sady magaga eo amin'ny fiainanao. Faharoa, tsy maintsy manana finoana ihany ko ianao fa androany no androm-pamonjena andro ny tompo ho anao. Andro anehoany andro fahasoavana lehibe sady magaga eo amin'ny fiainanao. Manana finoana satria miankina am'izany tompoko ny etsika lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny fiainatsika tsiraray avy isam-batan'olona. Ohatra zao ity vehivavy nandeha raha ity, tena tao am'ity vehivavy ity nge ry-piaino malala no finoany, fa ho am' Jesosy no misy mifanasitranana, misy mifanafahana ho an'ny tenany. Tena tao aminy finoana, raha tsy zany ve izy nanao zay azonao atao mba hisisihana ao anatin'ireo olona be dehibe mba ho tongany am' Jesosy, kanefa ny tenany amin'io olona efa marary, efa kely ny ainy satria nandritry ny 12 taona no efa narariny. Tokony ho azona olona tsara mihitsy zany hoe vehivavy nandeha raha nandritry ny 12 taona zany, manahoana ny forsany, manahoana ny tanjakany, manahoana ny heriny, fa tena efa osa de osa izany vehivavy zany, osa de osa ny vehivavy zany. Kanefa no finoany de ny sisika izy nanao zay atongavana teo am' Jesosy. Ary jereo ihany ko ny tena finoana nananana fa hoy izy tsy andro fametra-tanana, tsy andro vavaka manokana, fa dia naldia ny lamba fotsiny ihany azy no teny reko dia ho sitranao izy izy. Be dehibe nefa ny olona ohatran'ny tsy afaka nianana finoana tak'izany, fa ny azy de hoe mila le mpanompon'Andriamanitra mametra-tanana aminy, mila le mpanompon'Andriamanitra manao délivrance azy, mila le mpanompon'Andriamanitra manao vavaka spesiala ho azy. Ohatr'izay, tsy hoe ratsy akory zany, tsy hoe tsy mety, fa mba ilazako aminao hoe nanahoana finoana nanana ty vehivavy ity, fa tsy niandry an'izany izy, fa de na de ny lamban'i Jesosy ihany azy no voakasiko dia ho sitranao. Dia rehefa nataony tokoa zany de sitrany izy. Magaga nge ho Andriamanitra eo rehefa tena ao anatsika ny finoana revana malaly, ijoro vavolombelona aminareo ngiahy entiko milaza fa miankina ny finoana anananao ny etsika lehibe sady magaga ho ataon'Andriamanitra eo aminao. Tamin'ny Alahady teo zao, Alahady tolakandro, ny toriteny tany district ny Hariva teo amin'ny tsena be teo ampitany lapan'ny tanàna Hariva. De rehefa vita ny toriteny nataoko de nisy raha matoa anankiray nanatona ay sy le pastera zay tompony andraikitra fiangonana RHEFI any Hariva. De za pastera raha vo henoko ianao hoe ho avy eto itoriteny de tsy maintsy nataoko izy atongavako eto mba eona aminao, mba hitantara aminao ny fahasoavana lehibe sady magaga zay nataon'Andriamanitra. De eno ia tantarao ary ny zavatra lehibe sy magaga nataon'Andriamanitra ho anao. Teo le pastera tompon'ilay tompotoerana tao amin'le fiangonana de naseho ny any tanana manomboka teo amin'ny vody tanana eto ka hatray ty akaiky ambany enina de feno olatra be mihitsy. Tantarako aminao pastera fa io fery be mihitsy ho tanak'io izy fery be, ary ataoko an'izao ny tanako izy izy de mitateny nana ary rehefa mivoaka ny taolana eritaona sy tapany no narary tak'izany de nandray ny toriteninao tamy radio ao izy izy de teo indrindra no nampitombo finoko fa afaka no sitranao amin'ny alalan'ny vavaka ataony mpanompon'Andriamanitra io. Zay ny tantareny tamiko. De rehefa vita ny toriteninao pastera de nyteny moa ianao hoe apetra faritra marary anao ny tanana de nino aho izy izy fa ho sitrana de napetraka tamin'ny tanako le marary ny tanako anila de vita zay akory ny agagako fa nimpitsoniny ohatra tsy nahitanana ny raraka tamin'ny tany tsony de jereo kany ko le tanako ohatra nefa nanirinofo sahady de mbola niverina sabotsy moa toriteninao izy izy de mbola nataoko ihany le izy vita le sabotsy de tsy heniko tsony hoe nanahoany moa ny tanako ary tsy tsaroko itsony hoe viny izy ny tena sitrana fa de sitrana tanteraka zao hitanao lasa olatra zao sirany tavela. Tena nisaotra an'Andriamanitra ary nideran'Andriamanitra fa tsara ny tompo, magaga ny tompo. Satria nahoana? Satria no ny finoany ty vehivavy ity dia nasehon'Andriamanitra le fahasoavana lehibe sady magaga
fa izy tokoa no mpanasitrana, izy tokoa no mpanafaka, izy tokoa no mpamonjy, izy tokoa no vaolana ho antsika zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ety. De raina ny tompo omena voninahitra izy. Mbola ijoro vavolombelona aminareo ihany koa etiko milaza fa raha manana finoana ianao dia tsy avelan' zany finoany zany hijanona fotsiny am'izao olana mahazo anao zao ianao, na hijanona fotsiny am'izao retina mahazo anao zao, fa dia ho avy Andriamanitra andefa ny heriny amonjy anao, anasitrana anao, anao fagagana lehibe eo amin'iny fiainanao. Tamin'ny sabotsy lasa teo dia nandeha namangy ny fiangonana RHEFI tany amin'ny commune Manjakavaradrano aho, zay ao amin'ny fokotany teo Marikobobo, districtn'ny Ambohidratrimo izy io, ambanivohitra be, tena ambanivohitra be, raha tsy diso 20 kilometra miala ao Vato no misy an'io toerana io, lalany ratsy, lalany secondaire be, misy fiangonana ihany na orina. De nitoroteny tany ah, de rehefa iain'ny olona tany fa ho avy tao ah, de nisy raha mato anankiray nijoro vavolombela tamin'ny fanasitranana nataon'Andriamanitra ho azy. De nanatonareo mpiaravavaka tao izy hoe mba hoeto ao izy a ho any amin'io fotoam-pivavahana any fiangonana misy anareo, satria eniko fa ho avy eo le patera lehibe nareo avy any Antananarivo. De tonga tao tokoa izy, marary ny lakibony, efa ela ny narary ny lakibony, efa nijaly izy. De reo tsara nge ny fanana finoana hoe izy vehivavy marary efa mataona ny lakibony, kanefa de navita nandeha tongotra amina kilometratra maromaro izy, satria lavitra be ny toerana misy an'io fotoam-pivavahana natao keo no misy azy. Fa tsy nahoany zay fa lavitan'izay, tsisy tôbily eo, tsisy moto io, tsisy bisikilety tondra azy eo, fa de tongotra nataony, fa vitany ny finoany de hoe ho tongany a, de ho sitrana rehefa meona amin'ny paster io, ho tongany a, ho sitrana rehefa ivava koa i paster io. De nataoko fotoam-pivavahana, nataoko ny toroteny, ary ty toroteny ity mihitsy no nitoriko tam'zany. De vita ny toroteny sy nivavaka amin'ny akabeny, de nanontany olona hoe izy aminareo tonga teto a no narary fa am'izao fotoa zao sitrana. De nanangatana, anisana nanangatana ny olona io, de nampandrofona teny aloha teny, de nitantaran'izay retin'izay izy. Eny fa tena tao anatin'le fotoam-pivavahana sitra tanteraka ny aretina, sitra tanteraka ary tsy verina tamin'ny aretina, tena faly izy fa nde hitondra fahasoavana mody. Mbola tao amin'ny fokotany Marikobobo ihany ko, de nampandroso hoe izy aminareo no marary, kanefa sitrana tao anatin'ny toroteny sy nivavaka nataoko teo. Dia nisy lehilahy anankiray nanatona, de zao no tao an-tsaiko, ahoana moa no ilazana hoe sitrany ty lehilahy ity, izy ary mandeha manjokozoko miodrika, ahoana moa no ilazana fa sitrana, narary ve zany izy sa naninona, aloha ho enona zay tantarainy. De nandrosona nantonay izy teo masin'olona be deabe nanatrika, fa inona no de nantany aho hoe fihinany narary anao, inona sitrany tamin'ny tenanao. De nitantarainy teo nieny tena ray matoa zany marary. De raha mipetraky izy marary, mitsangana izy marary, mandeha izy marary, toerana lavitra be misy azy, fa de tsy haiko aloha hoe ahoana fomba natokavany teo, fa araky ny fitantarany lavitra be ny toerana misy azy. De mbola de manahoany ianao, efa mba misy fivahana ozy izy, zay ny teniny. De eny normal zany fa hitako hoe manjokozoko izy, miovy izy fa hitako hoe mbola marary, manjokozoko izy mandeha. De nataoko vavaka ho azy fametra-tanana, vita ny vavaka de hoy aho hoe mandehany anao, ataovy hoe amin'ny anaran'i Jesosy sitrana, de nandeha izy amin'ny anaran'i Jesosy sitrana. Vao nandroso kely tokony 2 metra teo izy, miverina izy, tonga de niazakazaka, de miverina izy niazakazaka. Tehitehaka ny olona, niorakoraka ny olona, satria teo masiny olona no nasitrana an'le lehilahy. Nanjokozoko izy anatona, kanefa taorina fametra-tanana de afaka niazakazaka. Aveo rehefa nasaiko namonjy toerana izy, de niazakazaka ty lehilahy lehibe ty namonjy ny toerana teny amin'ny seza nisy azy. Zany rehetrarehetra zany no nitrangariavana, satria tena nino izy fa raha olona marary tompoko ka tsy manana finoana, tsy hisy ato ny alany any atokantrano ihany, am'izay le toerana misy azy mbola lavitra be, tsy hisy ato ny alany any amin'ny toerana misy azy amonjena ny fotoam-pivavahana io. Fa ny finoana tao aminy hoe nitorotena ataony pastera io, ny vavaka ataony mpanompon'Andriamanitra io, asitrana, afaka,
de zay ny natokavana. Zay no ato matoka amy tena aminareo hoe tsy maintsy manana finoana ianao ianareo fa androany no andro ny tompo ho anareo entin'Andriamanitra mamonjy anareo. Tsy maintsy manana finoana ihany keo ianareo fa andro anehoan'Andriamanitra andreo fahasoavana lehibe sady magaga eo amy fiainanareo ty androany ity. Fa raha manana finoana inareo de tsy salasala mihitsy Andriamanitra fa vetrany de mandeha fa nyheriny izy hoe na mitenanao zay marary, hoe na mitenanao zay manana olana, ao amy tokantranonao zay mikorotana, eo amy fiainanao manokana ka amonjy anao, amonjy ny fanahinao, amonjy anao manoloana ny olana, anasitrana anao zay marary, ary anao zavatra lehibe sy magaga eo aminao manokana. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra riavana, ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra riavana zay mandre anso afatra entiko izao. Manaraky zany fifaliana lehibe ho ahy ny manasa anareo ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tiako mihitsy anao tena anana finoana fa raha tonga mamonjy ny fotoam-pivavahana ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely io anao, tiako anao anana finoana hoe ovonjena tokoa ianareo tonga ao, ositranina tokoa ianareo tonga ao, ho afana tokoa ianareo tonga ao, ho tahina tokoa ianareo tonga ao, satria mandraka androany tsy miova Jesosy, tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny ray, tsy miova ny zanaka, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny herin'Andriamanitra, tsy miova tak'izany ny tenin'Andriamanitra voalaza ao anatin'ity baiboly ity. Mila manapa-kevitra fotsiny anao hoe hiala eny tokantranonao de ho avy amonjy zany fotoam-pivavahana zany fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra zay asa eo amy fiainanao manokana. Zay zany niafatra netiko anareo tamty androandroany ity. Io voasoratra io moa zany ny programa Alahady, maraina, miditra amy fitora fidirana voalohany, miditra amy sivora fidirana faharoa, miditra amin'ny 2 fidirana fahatelo, tolakandro miditra amy 2 ora sasany fidirana faefatra. Tena ataovy zay atogavanareo mamonjy ny ray amreo vo miala ny antrano de manana finoana fa hitan'Andriamanitra miasa, ahitan'Andriamanitra manao zavatra lehibe sy magaga eo amy fiainanao. Ivavako anareo am'izao fotoana zao, ivavaka ao apetrao amin'ny fono ny tananao, raha marary anao de apetrao ny fatra misy marary anao ny tananao, raha afaka mandoalika moanao de mandoly mihitsy, tena mandoly fa hiasa ny tompo androany, anao zavatra lehibe eo amy fiainanao ny tompo androany. Ivavaka zany tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, misaotra anao zahay, misaotra no ty androandroany ity zay nomenao anay ho andro havelomanay, ary andro nandrenesanay ny afatra avany aminao zay amonjenao anay, anasitrananao anay, anafanao anay, ary hitahinao anay. Tompo Andriamanitra, mivavaka aminao ho an'ny olona rehetra zay nandre ny afatra netiko androany, mamindrafo aminy anao, mamialany eloka vitany anao, no Jesosy matoan'ny mpanota rehetra de mamindrafo aminy anao, mamialany eloka vitany anao, ary androany amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anao ao ry aretina, mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy ao, miala amin'ny olona rehetra zay nipetrahanao, ry faramafarofy roako hiala ny vatatena ny olona ianareo, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reo olona marary eo mpandrina, matory eo mpandrina fa reraka sy osa tokoa, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy, mitsangana miala eo mpandrina fa manasitrana anao ny tompoandriamanitra androany. Na inona retina toy ny apokana, kansera, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, ny tera sy ny aja ary ny voninahitra ny atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Tompo, manafaka ny olana misy ihany ko anao am'izao fotoana zao, mitany fiainana tsiraray avy ihany ko anao am'ty androandroany ity, ho ataonao tanteraky izany no Jesosy Kristy. Misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka, misaotra tompo, amen. Zay zany niafatra nentina ho atsika tam'ty androandroany ity, ka de mirary ny fahasoavana lehibe
sady magaga ho tanteraka ao io amin'ny fiainanareo. Afaka mifandray amiko moa ianareo amin'ny alalan'ny telefôna na amin'ny alala message fataova mazava tsara ny messagenao mba afako mivavako anao sy afako mamaly azy raha tokony hovaliana. Zay zany tompoka dia mametraka ny mandra-piaona manao velomanareo amin'ny manaraka ndre tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.